Tain'Andriamanitra manokana ianao amin'izao sabotsy sy hafa 4 volana oktobra taona 2024 maraina izao. Ampifaliana ho anay foana no izarany rahampitso ny fahamarinana ho anao manasanao izay hifantoka hatrany. Ny loha-hevitry ny rahatsodiantsika ny dia hoe tsy misy fototra rehefa tsy misy ny teny. Ten'Andriamanitra ny andiny fanokafana eto dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Lioka 4:9 ny andiny 7:70 ka hatramin'ny 7:70 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra manantona ahy sy mandre ny teniko ka mankato azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy, tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy ary no tondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana izy. Amen. Toy izao ny famelabelarana ny lelan'Andriamanitra amin'izany ko manasanao hifantoka hatrany. Misy kristiana tsy miraharaha ny teny rehefa ao anaty fanamby. Ohatra hoe raha tojo fasairanana izy ireo ka miezaka ianao ary takatra ny fisainany na mitarika ny sainy ho amin'ny teny dia ilaza izy ireo hoe fantatro fa izany no lazainy teny fa teny ankolaka aminao izy fa tsy misy idirany teny izany ary mitady vahaolana hafa izy ireo. Ny fanaovana izany dia fandavana sy fanoherana ny fanampian'Andriamanitra azy ireo. Tsy anao na inona ny fany masina raha tsy misy ny teny. Izay rehetra mitranga tsy misy ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy fototra izany. Orava tokoa izany. Tsarovy izay nolazain'i Jesosy Tompo ao amin'ny andinin'ny fanokafany etsy ambony izay fakina teo avy fakina kely arany le izy teo. Ozy izy hoe izay rehetra manantona ahy sy mandre ny teniko ka mankato azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy, tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin'ny vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana. Alleluia. Alleluia. Nanao fanoharana izy ny amin'ilay lehilahy nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika sy ilay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Rehefa tonga ny olan'ny fiainana dia ny anjery ilay trano naorina teo ambonin'ny fasika fa ilay naorina teo ambonin'ny vatolampy kosa dia tsy voahozongozona izany. Ary nanazava izy fa ilay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy dia ireo nanorina teo ambonin'ny teny izany izay nanao ny teny ho fototra. Rehefa manorina ny fiainanao amin'ny teny ianao zany dia mamelana izany azafady tsy azon'ny krizin'ny fiainana ravana izany ianao. Alleluia. Mandresy foana ianao ary manjaka na inona mitranga eo amin'ny fiainanao fa raha tsy misy ny teny dia zava-poana izay rehetra anananao. Amen. Na dia amin'ny fanompoana azy aza manangana ny fanomponao amin'ny fanomezam-pahasoavana na hetsiky ny fanahy fa aoreno amin'ny teny izany. Amen. Aoka ny teny no ifatoanao manomboka androany, aoka ny teny no ifaharanao manomboka androany ary aoka ny teny ho vatofantsika ho amin'ny fiainanao manomboka androany. Torio ny teny mino ny teny ampianaro ny teny ary iaino ny teny. Amen. Aoka ny fiainanao sy ny afatra entinao iorina amin'ny fahamarinana. Ny teny no fahamarinana zay no izy amin'ny fiainana zay ny tena izy zay ny marina zay lazainy zao natoka 7:70 ny andiny 7:70. Akoatr'izany rehefa miteny isika hoe manorina eo ambonin'ny teny tsy miresaka andiny